Drakaka maty manodidina ny 3 kilao teo no tratrany avy eo anivo ny sampandrarà ny famboleny, ny fiompiana ary ny jony teny an-tseny, ny hariva ny talata teo. Drakaka maty izay efa tsy azo amidy intsony raha ny tatitra azo. Nisy ny fitarenana voaray ka antony izao fidinana ifotony izao. Marina tokoa fa nisy tokoa ny fidinana ifotony maleriva teny an-tsena ny mora feno, tsara rano, mahavoky de nahatratra tokoa izahay kanefa de marina tokoa fa misy ny fivarotana an'le kraby maty. Izy iny de rarana tokoa satria mampidi-doza ara-pahasalamana zany izy io satria ny mikroba moa arakaraka ny zavatra mahafaty an'iny ny mikroba de mitombo aingana de aingana ka raha mirary ny sinitsiny tokony rarana mihitsy ary hanao zay araka zay azo atao izahay amin'ny fanaraha-maso amin'ny famarotana an'ireny zavatra simba zany zay mampidi-doza ho an'ny firenena moa sa ho an'ny olona raty eo toy ny kraby zany, ny hena masiso, ny hena misy salpetre. Misy ny fenitra tokony arahana amin'ny famarotana io azan-dranomasina io ho iatrany ireo tompon'andraikitra ka anentanana ny rehetra. Moa zay de manamafy ny fanentanana ho antsika mpivarotra voalohany indrindra. Ny drakaka amiditsika zany dia tsy maintsy drakaka velona, zany hoe tsy maintsy miaraka amin'ny fotaka. Tsy azo atao zany ny mivarotra drakaka madio na vita tetika na efa maty ataontsika hoe efa misy fofona ihany koa zay efa voriny lalitra satria fantatsika tsara ny sakafon'ny drakaka dia mihinana ataontsika hoe omnivore ozy ny lafiny teknika ary misy ataontsika hoe lomotra na alga zay hoan'ny drakaka io ka rehefa maty zany ny drakaka dia miasimba lay nofony ka miparitaka lasa poizina io lomotra io phycotoxine moa ny lafiny teknika zay filazan'ny lafiny teknika azy dia miparitaka ao anatin'ny nofony drakaka io poizina io ka am'izay fotoana izay sika raha mihinana an'izay drakaka efa maty izay dia hiditra any anaty vatantsika olombelona zany zay poizina zay ka mety hiteraka aretina na sanatr'in'izany iafara amin'ny fahafatesana. Mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fihinanana azan-dranomasina efa maty ka atahorana ho hisy poizina. Tahaka izay ihany koa ny fihinanana hena efa simba ka ilaina ny fitandreman'ny tsirairay amin'ny fanjifana izany.